Fitaovam-pianarana feno isan-jaza, cahier, stylo, crayon de couleur, crayon, règle. Ireo no natolotry ny Lions Club International Sampana Tomasina ho an'ny zana-bahoaka teny amin'ny Fokotany ny Morarano Analak'Ninina 21-15 ny tolakandro ny zoma teo mandritra izao fidirany taom-pianarana vaovao izao. Asa soa entina hitsinjovana ireo sahirana sy fanohanana ireo ankizy mba hilofo amin'ny fianarana hoy ny filohan'ny Lions Club Rina Ramaniraka Ramirao no antony lehibe nanaovan'izy ireo izao ary natao indrindra hanamaivanana ny oentimana ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny zanany. Misy finiavana ny ray aman-dreny, misy finiavana koa ireo ankizy hianatra. Ankizy eo amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 12 taona izy ireo dia nangataka ny tolontanana avy amin'ny Lions Club de Tamatave izy dia izay nahatonga ny Lions Club de Tamatave eto amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra mba hanome fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy ireo manomboka amin'ny kilasy 12e ka hatramin'ny kilasy 2 première dia mbola hanome bourse scolaire ho an'ankizy ao amin'ny centre culturel et social izay ao amin'ny Montpere Etsakaiky ny cimetière. Dia eo ihany koa misy zaza kambana 3 izay efa niraisin'ny Lions Club an-tanana nifandraisana anjara tamin'izareo ireo vao teraka 12 taona lasa izay dia hanome andray anjara feno amin'ny frais de scolarité ho an'izy 3 mianadahy zany Club de Tamatave amin'ny herinandro izay izay no omeny. Mandritra ny fandalovan'ny gouvernoura 403B2 misy any Tomasina dia mbola isy hetsika lehibe hoentina hanohizana izao asa soa izao ho tanterahiny Lions Club International Tomasina fanamby hoentin'izy ireo amin'izany mantsy ny mba hananana taranaka ho avy tsara sy mendrika hiatrehan'ny fiainany any aoriana.